Ny ahoana fa ny miarabantsika rehetra am'izao andro alakamisy mitatao vovonana izao amin'ny raisan-teriny any Madagasikara am'izao zao, miala tsiny noho ny fahatarana satria tsy maintsy mikarakara vatana ihany koa alohan'ny misehoana, miakatra misehatra mihaona aminareo amin'itony fandaharana itony ka dia salama akory amintsika, karakory antsika ao, mbola tsara, akory lahaly, kozy tompoko, dahary hanao antsika. Hiresaka zavatra anankiroa tsika, resaka momba ny JIRAMA, dia resaka ny le fatin'olona teny Amerika Asinina, izay nomeko ny lohateny hoe JIRAMA Société Anonyme, Madagascar Société Anonyme, ary empoisonnement, mensonge ou vérité. Fa alohan'izay mba nisy zavatra tena mba nahafinaritra ahy ty dia hifampizarako aminareo mba teny anatranatra. Misy olona misy teny anankiray zay manomboka, tsy hoe manomboka fa nalaza be izy ity tatoato tao anatin'ny 3 efa taona teo hoe procrastination. Le procrastination zany de hoe ho an'olona tokony havita zavatra androany de ahemotra foana rapitso. Aleo rapitso e, tonga indray ny rapitso, mbola tsy mainko io anga fa ataovy ravaka pitso aho. Zay procrastination zany malaza be zay fa omeko anankiray nareo mba ahafahanareo mahita koa hoe tsika zany mikaroka fa tsy hoe mipetraka fotsiny, ataonareo indray hoe précastination, zany hoe tsy maintsy atao zao de zao. Précastination zany contraire amin'ny procrastination. Ny procrastination manemotra foana, ny précastination tonga de atao zao de zao. Ka nahatonga anahy tao anatin'le réflexion par rapport an'izay zavatra miseho zay dia ity réflexion nataona olona tamin'ny TikTok ity, hitako hoe tsara l'izy ifampizarantsika, mba mitovy ihany koa tsika amin'ny longueur d'onde am'izay zavatra atao aniriana any hoe tsy miandry andrasandraso fa tonga de atao, ary atao faran'izay aingana indrindra amin'ny zavatra atao. Hitako manko le izy amin'ny zavatra mitranga am'izao fotoana izao ka alefako aloha le izy de eno tsara fa sady manoro no mananatra no mametraka atsika tsirairay aby amin'ny toerana misy atsika. Amin'ny teny frantsay le izy mazava ho azy dia eo mba eno kely dahara. Le temps, les mots, salut cousin, et les opportunités. Le temps des mots et des opportunités. Rehefa lasa io fotoana io, tsy mipodiko iny na après 2000 ans, 5000 ans sy ny karazany. Rehefa lasa io vavy io, tsy mipodiko iny. Fa avy tsy atao betsaka ozy izy miteny gasy zay. Ny opportunité koa, araky ny teneniko isan'andro, tsy indray mandeha no miteny an'izany, indrindrindrindra ho anareo mpanao politique. Un jour vous aurez rendez-vous avec votre peuple. Un jour vous aurez rendez-vous avec le peuple. Ce rendez-vous-là, il ne se présente qu'une fois dans votre vie politique.
vous rateriez ce rendez-vous, vous serez fini pour le restant de votre vie. Vous ne ferez jamais partie des grands en matière politique. Certes, vous serez politicien, certes, vous serez député, peut-être, probablement, vous serez ministre, mais vous ne serez jamais grand parmi les grands. Attenzione, les opportunités qua vengono, manana rendez-vous am vahoaka. Betsaka amin'ny natoloko an'izany. Fa io zany azo azonao atao tsara mihitsy manamboatra an'ireny hoe eto any manana rendez-vous am vahoaka. Fa misy olona anie de amin'ny fotoana tsy tokony hitenenana izy ohatra miteny. Amin'ny fotoana tsy tokony hisehoana vahoaka izy iny no miseho. De lasa quelconque. Lasa quelconque, lasa tsisy ozy izy le bebe anay zay hoe tsisy dalerana. Tsisy valeur io zany tiany tenenina. Da inona tonga anahako mitarika antsika hiainao an'itony zavatra itony hoe misy ahafahana mametraka stratégie tsara mihitsy hoe le temps ne revient pas. Encore moins les mots. Ny opportunité azonao créena. Kanefa rehefa tonga le fotoana hoe eto ianao manana rendez-vous am'le vahoaka, ka miraty an'io rendez-vous io ianao, miepika ianao, tsy hita ianao. Zao zao vahoaka zao am'zao fotoana zao kamboty. Kamboty ny vahoaka am'zao fotoana zao. Misy olona tokony hanana rendez-vous amin'io vahoaka io am'zao fotoana zao. Tsy voatery hoe ihanona no tiako tenenina, fa misy olona any mahavaly tsara mihitsy ny zavatra tadiavin'ireo vahoaka reo. De olona masaky aloha voalohany indrindra. Olona mahatoky. Olona manana fahendrena. Ary olona manana traikefa. Fa maninona zany olona zany no tsy hita? Fa maninona zany olona zany no tsy mijoro? Satria tsy fantany hoe manana rendez-vous amin'ny vahoaka io aho. Miandry any vahoakako. Miandry any vahoaka. Zany tsy miteny hoe izy olona io a. Fa matoa tsy nandeha hatramin'izay ireo vahoaka ireo. Tsy nidina ka iny voatarika amirohatra. De satria tsisy mamaly amin'ny zavatra tediavin'ireo olona mijoro rehetra ireo. Tsy mahatoky izy. Ary peut-être rehefa namitaka azy ireo olona ireo, tsy indray mandeha na indroa. Fa rehefa ho avy anie tsy indray mandeha anie zany hoe vahoaka mirohatra eny an-dalambe zany. Nabasina tafondro tamin'ny tantaran'i Madagasikara. De tsy mba misy mametra-panontaniana mihitsy ireto mpanao politika hoe oh là là. Sao de tokony asiana fanetretena ty zavatra ty sao de tsy tsika no andrasan'ireo vahoaka ireo fa olon-kafa. Andao iarahana mitady zay olona zay. Oui. Tsy hoe raha mangina olona 5,000 personnes na hoe 3,000 personnes ianao de ianao no tompon'ny vahoaka. Ny tompon'ny vahoaka zany tena hatrany amin'ny miainga eo amin'ny gara mandrapahatonga merci monamoa. Miainga eo amin'ny gara mandrapahatonga any amin'ny RTM, any amin'ny TVM, feno. Tsy miandry hoe misy miaramila eo na tsy misy ao. Ahoana ozy le zandrilahiko zay. Iny raha zokiny be ozy izy rehefa tena tonga eo daholo le vahoaka. Mivadika io basy io lasa baïonnette intelligente ozy. Et c'est vrai. Toizatsika ny
ny filazan'ny olona mananatranatra hoe inoy. La patience, l'espoir et la dignité. Firy taona zany am Madagasikara. Tsy manam-paharetana ntsony. Tsy manana tokontony fa very toko be zao. Ils vendent tous leur âme. Qu'ils soient politiciens, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient hommes d'État, à la tête de l'État. On ne parle plus de dignité. On ne parle plus d'éthique, du respect de la loi. Trois choses qu'il ne faut pas perdre, Rosy. La patience, l'espoir, la dignité. Surtout la dignité. On peut perdre espoir. On peut perdre patience. Mais de là à aller vendre son âme. Desaka tamina namana de za tsy homophobe fa zaho any izy mba ahafahako manazava tsara ny zavatra eo amin'ny émission satria ndraindray hoa izy io miverimberina izy io. Ary tsy tiako a le olona manenjika anareo fa mba hazavao amiko. De nanazava teo izy nanazava teo fa zao anie izy ny tena problema ary ty e. Zany ary ty tena problema e. Misy am'le phénomène am'izao fotoana zao za rehefa elaela surtout à Madagasikara mikilla ary le rony izy. Mikilla ary le rony. Togasana be aho. Samy adulte tsika miresaka eto. Za miverimbaina tsy marary be aho. Hozy izy. Eo ty ny diso izy. Eo ty ny diso. Eo ty ny diso ahoana aho. Eo za ny diso ahoana. Ka ndraindray misy tsy voatery hoe hoanina ary le ro fa mihinana e. Oay. Ino ndray no tsy hitako. De eritrereto zany hoe ohatran'izany le mpitondra fanjakana malagasy io. Olona mandeha mivarotra ny âme zany en tant que filoham-pirenena, un président qui vend son âme. C'est comme s'il vend ce qui reste vierge en lui. C'est quoi? Mihinana izy sa hoanina ao anatin'ny review. Ny zavatra fantatra aloha de mihinana izy mahazo saosy be fa hoanina koa izy par rapport amin'ny firenena zany hoe sady valina zany ny vapeur. Tsiny am'le akamako zay fa anina resako an'le métaphore zany. Manahirana be mieritreritra an'izy hoe tena misy alefako mialoha ty fa tsy fantatro zay anirianany a. Misy anabavy zay koa miresaka amiko ndraindray. Ianao ve raha nadasy tsy vonona intsony am'ty hoe mba farafaratiny zany miresaka amiko izy zany hoe hisy gouvernement d'ouverture. Gouvernement d'ouverture amin'inona maribavy e? Ahoana nisiany gouvernement d'ouverture ao ka zavatra ny opposition raha pratiquement inexistante ao. Mba mitsindry mieritreritra no avy manao simulation tsy hisy ho any Andry.
Maninona no zoka izy raha mba manao ministra na prime ministre na ohatran'izany. Zao no lazaiko anao ry baba tam'zahako nanao candidat filoham-pirenena. De efa hitako fa ampy ary efa napetrako de côté mihitsy ny hoe ity no avy ny fianakaviana ao. De ny zavatra tena mivavahako de zao hoe Jesosy aza alefa ao raha hitanao fa mety hangalatra aho. Zao zavatra lazaiko anao raha za nataonao filoham-pirenena am'izao fotoana zao. Za nataonao ministra am'izao fotoana zao. Za nataonao premier ministre am'izao fotoana zao tsy maintsy hangalatra aho. Inona hoa ty karamana premier ministre anao? Ino ty karamana ministra anao tsy mahavidina kiraro anankiray zay eritreretiko akory aho? Tsy mahavidy famantaranandro zay eritreretiko akory aho? Dikan'izany ho tengena amin'ny fakamanà ary de tsy maintsy hangalatra. Zay ny tsy hanaovako an'io aho. Satria j'aurais honte de moi quand je verrai la montre que je porte. Et que finalement, c'est l'usufruit d'un détournement, d'une malversation, d'une rétrocommission. Là où j'ai vendu mon âme, pour ne pas dire amin'ny teny am'izay hoe mikidina ary le rony. Amin'ny phénomène amin'ny zalahy LGBT zany io. Misy mikilina hozy izy ary reny no tena manimba zavatra. Manimba ny image. De zay koa le firenena. Misy mikilina filoham-pirenena sasany. Sady mihinana no hoanina. Résultat an'izy avy eo. Taiza ahoana mora angaha? Ahoana possible ve zany hoe marina ny tenin'ireo laharatsiraka iny e? Marina ny tenin'ireo laharatsiraka hoe tsy possible. Andriamatoa Andry Rajoelina manana an'izao nefa tia ny orinasa. Marina iny. Tam'izany andro ny tena tao anatin'izany atao fandrarahana. Tany amin'ny tena ambinifolo tany nisan'ny orinasa. Efa fohifohy volo mihitsy aho vao makarama an'ireto vazaha anankiefatra niasa tao anatin'ny orinasako. Tsy maintsy nasiana vazaha mba azahoana an'le notoriété eo anatin'le fiarahamonina am'resaka hoe traikefa, traika sy efa, ary le hoe tony orinasa sireo matoa mampiasa vahiny. Ary rehefa vahiny, zay manko l'esprit ana olona traumatisme na colonisé. Rehefa le ianao zany alefanao le collaborateur anao hoe nomenao DG zany le olona de ataonao hoe alefako any aminao ny DG ao. De lasa ianao zany lasa piasy. De tsy mampaninona moa zany za nga olana amiko. Fa ny any important ko iny vitan'izy. Fa ny problème am'ty zavatra ty de zao. Ny orinasany rahalahy tsy hoe chiffre be hoe ahoana na ahoana. Surtout na ilay filoham-pirenena. Fohifohy vola anao vao mahavidy an'izany famantaranandro hoe tena ao am'le tena revenao zany le izy. Misakira mihitsy. La mandoa indroa intelo inefatra. Ereo mitapitapoka tonga de patek Philippe 150 000 €. Zava-doux zany zany. Trois choses qu'il ne faut pas perdre dans la vie aussi. La patience, l'espoir et la dignité. Le peuple a perdu la patience. Le peuple a perdu l'espoir parce que tout le temps il est trahi. Mais les gens du pouvoir ont perdu la dignité. Voilà pourquoi on est là. Mais le peuple aussi ne sait pas se dire.
le temps. Il ne sait pas à quel moment il doit parler, exprimer leur colère, les mots, je veux dire. Le peuple ne sait pas saisir l'opportunité. Il y a une opportunité, il n'en a eu. Ça vient de me la zay no nahatonga anahako hoe tsara ty mba ianona mba entina hitaritana ho atao anatra ho an'le mpiray tanindrazana ndao ianao. Donc c'est sans transition, hein. Mandeha ato amin'le empoisonnement, vérité au mensonge. Là, voilà.
Bon, zay zany ny fanandresaka nataon'reto tompon'andraikitra ramatoa procureur zany a sy dokotera zany. Vérité ou mensonge? Mila mihaino tsara sika, mihaino ny zavatra tenenin'izy ireo, ary misy fiteny zay zany taloha zany rehefa hoe miresaky de copela, de nisy boay lasa mihitsy natao hoe copela ny anarany. Fa misy koa taty aoriana zany hoe rehefa nanomboka universitaire de hoe à demi-mot on se comprend. Fa ity ndray tsy à demi-mot on se comprend le izy fa misy akamak'izay ny teny tam'izany rehefa tonga tany amy troisième année dia subtilitas hozy izy lery. Inona nefa ty subtilitas ny lahy ty? Ny subtilitas zany dia de manière subtile, sans être détourné, nilazana le zavatra. Mensonge ou vérité. Rehefa mihaino anao zany dia matetika a rehefa mihaino zavatra zany na mamaky zavatra de ny introduction sy ny conclusion no zava-dehibe, ary le amy zavatra ohatrany tony a facile be no se verser tonga de ao anatinao hoe tonga de ataonao resaka politika ny objectif an'le resaka zany, ary eo tsika zany tsamy taraiky, zay no nahatonga anahy niteny hoe mensonge ou vérité. Marina loatra le tenin'ny ramatoa procureur hoe misy ny secret de inona moa filazazy d'enquête na procédure. Zay no mahatonga an'le subtilitas na le demi-mot na le hoe copela. Ary zay niverenako ary am'le aloha hoe marina loatra ihany koa fa azo atao mihitsy amy resaka relation bilatérale zany no misaisira mba hampatonga an'le analyse, satria raisina expertise le izy am'izay fotoan'izay, ino tsara, mba hampatonga an'le analyse zay lasa expertise ny fiantsoana anazy eo anatin'ny lalàna, estampillé par un professeur zay miasa sy manana ino ty filaza azy, tsy dérogation fa mety ho na délégation koa raha en tant que expert judiciaire ao anatin'le domaine hainy zany, c'est-à-dire la toxicologie, de zay zavatra avoakany professeur io zany dia tonga de reconnaître avan'ny justice frantsay fa tsy hoe simple laboratoire kely tery an'ino ty izy teo, tery amoron-dalana tery amy Paris 16e de afaka manao an'le analyse na hoe tery amy laboratoire tery amy Fleury tery amy Gallibatery nohotran'izany, tsy zay io zavatra io fa avanina hôpital mihitsy io, laboratoire d'hôpital na laboratoire privé an'le professeur
Et ils ont tout encore, ouais. Laboratoire privé des professeurs, fa tsy maintsy expertise natao par voie hospitalière, raha zany tsy mivoaka le hoe expert judiciaire le olona. Zay ny lazain'nga DG ao anatiny ao. Ny satria za efa nanao an'io tamin'ny resaka expertise na Covid ary nahitako loza moa tamin'izany tratrana procès za fa heureusement za nandresy satria prudent tao anatin'le démarche zavatra niangavian'le dokotera de zao fotsiny teneniny. Aza tononao izy ny anarako fa sao de manahirana mety makany Madagasikara lay andro any mety misy ohatran'izany aza tonona ny anarako de micomprendre aho anatin'le procédure tsy nitonononareo ny anaran'le toxicologue kanefa ny mitady an'izay tsy sarotra ao anatina listena expert agréé par l'état zany en tant que expert judiciaire zany ao anatin'le domaineny am'izay zavatra zay hoe tsy nitononona ny anarany ils ont eu la prudence de ne point prononcer, encore moins de statuer l'hôpital, le laboratoire, là où a été, là où ils ont, ou bien le professeur a fait l'expertise de l'analyse, et sinon l'analyse. Mitombona be le hoe 3 semaines satria misy culture koa tsy maintsy atao de fivoaran'iny culture iny nafantaranao hoe zao zany ty zavatra ty zao ty singa ty fa maninona le singany tsy lazainy satria tonga de mety fantatra le olona tompona andraikitra amin'izy hoe asorona ato an-trano ty mba tsy hatratrarany perquisition atsika menakavy fa zany io de on va dire hoe naïf ave sa inona fa amiko eo aho zany mamaly hoe mensonge ou vérité tsy manana valiny fa mentir à ce niveau-là, manipuler la vérité, la masse à ce niveau-là, raha izay voalazany zareo zay hitako olo zareo aloha fa miakanakana miteny ary zay kosa aloha tena tsy mahay nareo mialatsiny vous devez être professionnel et vous êtes à même de maîtriser de ce que vous dites avec une bonne préparation, une bonne le ora zany entina manao an'le zavatra tany le olona lasa midoute satria nareo hésitant miteny. C'est comme si vous ne maîtrisiez pas ce que vous dites. Vous n'assimilez pas ce que vous devez présenter à l'opinion. Et ça sème le doute. Ça crée le doute automatiquement. Mieno l'izy zany hoe nisy zany an'le toxicologue professeur ozy nareo d'accord satria fantatro zany misy culture tsy maintsy atao fantako eo misy élément de vérité zany am'le fandehan'le zavatra hoe marina kosa zany marina zany toy isanao hoe possible tsy mandengy reto olona reto ary indrindrindrindra fa le hoe singa tsy hita ao anaty vatan'olona afaka nitenenina ne izy io hoe singa chimique afaka nitenenina ne izy io hoe singa biolojika fa tsy niteneninareo le izy de lasa midote aminareo ny olona nareo tsy mila manonona an'le anaran'le zavatra hoe be loatra le toana hypoclorie raha tao anatin'le izy de niteraka mivadika zao na acide zao mihitsy ny tao de niteraka an'izao
Tsy voatery teny an'izay nataonareo fotsiny hoe organika na simika izy de anjaran'ny olona mieritreritra avy eo. Fa le hésitation anareo anatin'le soutenance le thèse, si l'on peut dire, no mahatonga ny olona mieritreritra hoe na zareo raha tsy convaincu am'le zavatra teneniny. Le mamenareo za fleurir koto malala mahalala fa marina tokoa. Vous n'êtes pas convaincant. Vous n'êtes pas convaincant. Et peut-être même que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous soutenez. Ele izy no mipetraka. Ary tokony azavainareo tsara mihitsy hoe fa naninona no teo imerika siny na ety no nitsanga fa naninona ahoana ny tany amin'ny toeran-kafa. Satria ny olona manana intention mi-assimiler an'le zavatra. Satria niara-nitsangana izy pratiquement dans la même période. Ary maninona koa misy menaka afaka azo varotana. Ary iny le ministra mihitsy no mijoro. Misy ny commerce io zany. No mijoro miaro an'io menaka io. Fa iza loatra io menaka io. Afa iza mivalin'ny analyse biologique na simika na fahanany fa ity menaka ity le rotsy io zany na tsy haiko hitony na misavy. Misy zavatra mitongila nataonareo. Misy zavatra film tsy miengy. Misy raisonnement économique ao anatin'le zavatra. Misy mba tsy tenenana hoe raisonnement na business. De zay mahatonga le opinion tonga de glisser automatique anana hoe mensonge. Averiko ihany fa za anisan'ny voalohany teny teto hoe empoisonnement io. Rehefa nijereko ny élément. Ary diso koa fitenenana hoe tsy misy efehana botulisme ny pâtisserie. Salmonelle ny any amin'ny pâtisserie. Fa maninona tsy précisena hoe nisy disotsika amin'ny zavatra tenenitsika. Satria ny olona tonga de niazakazaka tany amin'ny botulisme daholo. Ny pâtisserie, ny gâteau mal cuit dia miprovoquer phénomène, miprovoquer sy micréer salmonelle. Ny salmonelle koa mahafaty tompoko. Tanareo nanareo ary andrito anareo am'le maladresse, am'le tsy ino izy teo tsy maha-maîtriser an'le dossier eo am-pelatananareo. De micréer doute le izy au niveau ny opinion. Voilà. Comment change sa vérité? C'est selon lasa ohatran'izay le izy. Zany tsy afaka miteny hoe mensonge le izy na vérité. Fa le selon les éléments teneninareo aloha zany de fantatro hoe misy ary mitombona zavatra teneninareo. Maintenant les détails de l'expertise je l'ai pas en main. Donc je ne peux pas trop m'avancer hoe marina ve ny teneninareo sa tsy marina. Satria nareo miteny an'le izy raha vous êtes peu convaincant. Vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Le médecin, le directeur général, il hésite à faire face les yeux dans les yeux face à la caméra ou aux caméras. Madame la procureure, tsy rehefa miteny anao any amin'ny farany de tsy azo tenena daholo marina zay d'accord fa zay manko le teninao zao hoe tsara hoen'ny olona zany donc.
Zay. Zay ny fandaharantsika androany a ny resaka jirama zany a. Ataoko manokana izy io satria efa mahatratra 40 minitra sady tsika zay a. Ny antony dia tiako fantatrareo ihany fantatro loatra ny processus zany atao hoe privatisation zany. Anisan'ny andraikitra ny communication azany privatisation zany ny tenako tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka. Tsy tao anatin'ny hoe front office zany de hoe de front line zany hoe hitan'ny olona sy ny karazany fa mandefa noty, mandefa simulation anao hoe raha ity de ohatran'ity na ohatran'ny ireto ny communication tokony atao, reto ny mot-clé, reto ny argumentaire. Nanao an'izany tsika ary fantatritsika ny genèse-n'izany hoe andeha ho any amin'ny privatisation ty na hoe andeha ho any amin'ny nationalisation ty zavatra ty. Fantatritsika ny tombotsoa sy tombom-barotra amin'izany atao hoe privatisation na ho an'ny investisseur hiditra amin'izany na ho an'ny vahoaka hiaran'izany. Haitsika manazava an'izany, aza matahotra nareo satria ho fanazavana teknika no atao fa tsy fanazavana politika amin'izay oro zay. Fa miandry élément roa telo io ahafahako miteny mazava tsara satria tsy maintsy hitako noir sur blanc voasoratra eo hoe io le izy sy ny karazany. Zavatra teneniko anareo fotsiny de zao, ny important ho an'ny vahoaka de zao servi izy selon ny vola lohany sy ny attente andrasany amin'izany atao hoe service d'état zany na service public plutôt. Tena important ny vahoaka. Na de oran'izay tsy raharaha. Salama daholo, bonjour. Bonjour, tsy maheno. Ahoana ianao tsy aheno monsieur Claude? Efa naheno ve teo? Feuillerasse kabary natao iheno. Ah oui, nareo tato amin'ny YouTube tsy naheno an'le anona teo. Marina zany. C'est vrai. Marina loatra. Tsy maheno nareo rehefa le ohatran'io. Tena ialana tsiny. Oui, ataotsika eno ny Facebook tompoko hitanareo. Raha misy fanontaniana de afaka manontany nareo, raha tsisy dia hifanao velomitsika. Raha mahafapo anareo any le zavatra ataotsika de zao, azadino manampy an'i Rakotomalala amin'ny resaka fitsarana ny avokato misesisesy ohatran'ny inona tsy mitrahatra amin'ny fandoavam-bola fa dia ho an'ireto le miala tsiny fa nisy olona nandefa zay tsy hoe 10 € le izy tompoko de hoe adiniko fa tena miala tsiny fa misaotra betsaka isaorako manokana aminareo manome sy manampy reny. Raha 10 000 anie isan'ny olona manao an'izany tonga de efa milamina be ambaka ny fanjakana ary mety hionga ka dia veloma mahafinaritra mandram-peona sambotain'Andriamanitra daholo. Hello mon